eo amin'ny lafiny resaka jony kosa indray dia nasiana fanamboarana mandritra ny 70 andro amin'izao fotoana izao ilay sambo lehibe zay ampiasainy eo anivon'ny surveillance de pêche eto Mahajanga. Efatranainy no sady efa misy fahasimbana ihany koa ity sambo ity amin'izao fotoana izao ka tsy afaka manatanteraka ny asa zay fanao ny andavanandro mandritra ny andro zay voalaza tetsy ambony teo noho izay fanamboarana izay sitraka rarin-jatovo. Nasiana fanamboarana ny sambo lehibe iray ampiasain'ny surveillance de pêche eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Miisa roa ireo samby ampiasainy ity asampandraraha iray ity ka ity iray ity izay efa ela no tsy nahitana fanamboarana ary saika efa tsy afaka manao ny asany intsony. Anisany manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny ranomasina raha ho antsika eto Mahajanga ny surveillance de pêche ary maro ihany koa ny zavatra amboarina araha nambarana ireo tompona andraikitra amin'ity sambo lehibe iray ity. En principe zany ny sambo tokony isaky ny roa taona no atao carénage. Fanaona ny anti-carénage ny atao amin'izany dia manao ny entretien ny sambo rehetrarehetra na ny coque na ny any machine na ny ety amin'ny resaka électricité sy ny rehetrarehetra. Dia izay no mahatonga nanaovana ny carénage tamin'ity fa sambo ity efa elaela ihany tsy mihetsika. Tamin'ny décembre 2016 zany sambo ity no nihetsika farany. Zay ny mission farany nataonay. Dia mois de mai 2017 no tokony hoe anao mission zay fa tsy nameny PMF permis de navigation intsony satria efa ela loatra le carénage satria tany amin'ny 2011 ny carénage nyity sambo ity farany dia izao indray vao nisy nahazahoana anazy zany nanao carénage avy tamin'ny ministre atsika amin'izao. Ny any ambany any ny Evra Viva sy ny Evra Morte. Ny Evra Viva le partie any anatin'ny rano amin'ny sambo dia ny aty ny superstructure dia ny tuyauterie any amin'ny machine dia ny cloison rehetrarehetra sy ny anina aty amin'ny ambony. Voalazan'ireo tompona andraikitra trano fa fiara-miasa amin'ny ministera ny arina anaty rano sy ny jono sy ireo mpiara-miombona antoka aminy no nahafahana nanao izao fanamboarana izao. Ao anatiny 70 andro kosa no anatanterahana ny asa izay efa nanomboka tamin'ny volana septambra lasa teo. Ho malalaka misy fa 1 ny volana oktobra no nampahafantarina izany tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny tafiony botry teny Mahajanga be.